aoka iara-mivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao zahay fa notantananao namakivaky ny taona 2024 ary na dia maro aza ny loza amina tambo dia ianao no niantoka ny fandraisenay. Jesosy Tompo, misaotra anao zahay fa nomenao izao taona 2024 izao. Raha jerenao dia tsy misy na kely aza tokony hanomezana tombonandro anay, fa tahak'ilay aviavy tsy namoa mendrika ny haringana avetrany ary hately ny fahafatesana faharoa mihitsy azy. Misaotranao zahay fa noho ny fahasoavanao dia omenao anay izao taona vaovao izao, ary mangataka aminao zahay ny fanamasina mba handehananay amin'izany fahasoavana izany, amin'ny fitahianao feno, mamakivaky amin'ny fiadanana ity taona 2024 ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay andrenesana mazava ny teny velona. Amen. Ry fiangonana malala, na dia ny jentilisa sy mahalala Jesosy ho Andriamanitra aza dia samy mifampiarahaba rehefa velonaina nahazo taona vaovao toy izao. Ary izy rehetra dia mihevitra fa mba nisy zavatra tsara vita dia tsy foin'Andriamanitra alana tety izy. Ary ny maro amin'izy rehetra dia manantena fa mbola isy zavatra tsara ataony dia avelan'Andriamanitra tety izy. Isika kosa mifampiarahaba noho ny fahasoavan'Andriamanitra, na dia hita sy miariary aza fa ratsy tokoa isika. Indro na mindra fo amintsika Andriamanitra ka manome izao tombonandro mahafinaritra izao. Eny, na dia fantatra aza fa tsy hahay manao na inona amin'ny herintsika ho amin'izay tsara isika. Indro nanome taona vaovao antsika Jesosy. Ko amin'izany fanomezana sarobidy izany no ifampiarabana sy arabana indray anareo kristianina rehetra manatrika izao taom-baovao 2024 izao. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana amin'izao 2 Janoary 2024 izao dia alaina avy amin'ny filazantsaramasina araka ny Jaona toko 1:9-12 ka hatramin'ny 9:12. Filazantsaramasina araka ny Jaona toko 1:9-12 ka hatramin'ny 9:12. Jaona toko 1:9-12 hatramin'ny 9:12. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana hanampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy
fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita n'Andriamanitra naoviana naoviana, fa ny zanaka lahy tokana izay ao an-tratrina ray, izy no manambara azy. Ry Ray Masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Omeny Jesosy fahasoavana sy fitahiana feno isika. Omeny Jesosy fahasoavana sy fitahiana feno isika. Namarana ny taona 740 isika. Izay nivelomantsika tamin'ny fitarian'ny tenin'Andriamanitra araka ny Genesisy 7:1-9 b. Na ny ona miariary fa ny aina tao amin'ny fitahian'Andriamanitra tokoa isika. Fampahatserovana no ilazany fa ny hoe miaina ny fitahiana dia mandray ireo fanomezana sarobidy rehetra avy amin'Andriamanitra ho an'ny tenantsika, ny ankonantsika, ny asa fivelomantsika, izay rehetra mombantsika iariarian'ny hoe feno fitahian'Andriamanitra. Amin'izao fidirana amin'ny taona 2020 izao dia tsindrian'ny Tompo Jesosy manokana ny fanomezany momba ny atao hoe fahasoavana. Ity no animpihana mazava ny fanomezana sarobidy tsy hailazaina amin'izay anomezan'Andriamanitra antsika aina ho olombelona tamin'ny famorona, amin'izay anomezana antsika famelan-keloka tamin'ny fanavotana, ary amin'izay anolorana ho antsika ny fanamasinana, amin'izay anamasina ny fanahy masina antsika. Ireo fanomezana samihafa tsy hailazaina tsy momba ny fiainantsika eto ihany, fa indrindra momba ny mandrakizay tsika koa, dia lazaina mazava eto hoe fahasoavana anampy fahasoavana. Fa inona tokoa moa ry havana no tombony azontsika raha velan'Andriamanitra ho velona sy miriaria eto aza isika, kanefa eto an-tany tsy hanana anjara amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany, rahatrizay an-danitra tsy hanana anjara amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany, fahavelomana latsa-danja noho ny fahaveloman'ny biby aza izany. Izany indrindra no isarian'ny tenin'Andriamanitra antsika andinika lalina, ka hevitra ny asarobidy ny asan'Andriamanitra rehetra nataony ho antsika isan'andro isan'andro. Eto n'ity
Jaona toko voalohany andininy faha 17 ity no amin'ny tinany Jaona ny fampitahana lavabe izay ataon'ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo ny amin'ny fampitahana any Mosesy sy Jesosy. Raha ny mpanoratra ho an'ny epistily ho an'ny Hebreo milaza any Mosesy ho mpanome ny lalàna, dia ambarany mazava kosa fa Jesosy mpanome ny vokatry ny fahatanterahany ny lalàna. Zavatra roa samihafa tanteraka izany ampitahay ny epistily ho an'ny Hebreo sy ilazany ny famontinana ataon'ny apôstôly Jaona azy eto mba hampiariary ho hita maso sy azo tsapahitanana ary velomantsika ny amin'ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra. Ary anteriny amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo eto hoe fahasoavana anampy fahasoavana. Mosesy mpanome ny lalàna sy hafa fa fampiariariana ny amin'izay rehetra takina amin'ny olona kanefa indro tsy hay, fampiariariana amin'izay rehetra tadiavina amin'ny olona kanefa indro tsy vita, ary manjary hoe fampiariariana ny mahatsinotsinona izay mahampanota ny mpanota. Indrisy nefa rehafa fa arakaraky ny ilazany tenin'Andriamanitra ny mahatsinotsinona ny mpanota no vao mainka mampikiry biby ny zanak'olombelona hanandratra ny maha-olombelona azy amin'ny fiainana ny fahotana miletika amin'ny fahafatesana sy ny fahaverezana mandrakizay. Ankehitriny ry hafa dia iadina fo mihitsy izay azahoana mampanaiky ny lalàna ary manampy isa isanandro ny isan'ny lalàna mba heverana fa ahatonga ny olona ho sambatra sy miadana kokoa. Kanjo indrisy fa izany no vao mainka mampilentika azy ao amin'ny lavaka mangitsokitsoka. Ohatra vitsivitsy no alaintsika. Asandratra avy dia avy ny zon'ny ankizy amin'izao fotoana izao, ary tsy azo ny ray aman-dreny sy ny manam-pahefana atao na ny miteny mahery indrindra moa fa mikapoka raha sendraka misy hadisoana na hadalana vitan'ny ankizy. Mbola tsaroviko ny nampianatra anay tanin'ny EPP atao tahaka izao ny tanana rehefa misy hadisoana vita dia kapohany ranose amin'ny regla fisaka be. Tena naharary azy zany fa isany mandrakitra ny maha olombalona ankehitriny koa zany. Amin'izao fotoana izao tena tsy azo atao na dia ny miteny mahery fotsiny azy. Indray mandeha dia niaraka tany Etazonia izahay sy ny filohan'ny FLM teo aloha
pastora dokotera Rakotondoro Modeste, sy salama ny zanany vavy tsy hita. Nanao ny fomba rehetra ahitana azy zahay, hita somatsara very. Fa rehefa tonga tao aminay mianaka izy, noho ny fitiavany ray ny azy dia nisahirana ny ray mibango ny volony. Fa izy efa tsy salama saina, nataony niantso polisy. Dia tonga somatsara ny polisy, manontany anay mianaka, ataonareo ino ny tizazy ty? Dia namaly tsotra hoe zanany io, ary mikarakara ny zanany izy, fa tsy salama, kanjo miantso anareo polisy noho ny zonon'nkizy. Tsy vitsy amin'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe tanora ankehitriny no mitaraina fa amin'ny fanandratana avy tafahoatra ny zonony zaza dia tsy hay fehezina ny zaza malagasy maro ankehitriny. Heverina fa hanampy amin'ny fampivelarana ny maha-izy azy ny fitakiana ny zony, kanjo poizina mamono azy zany. Tena poizina mamono azy zany. Ohatra faharoa, noho ny fantikana vilana sy ny tsy fahaiza mampiasa ny hevitry ny atao hoe zon'olombelona. Raha ny sifitsifika tany anatinatry olona tany fa izay, ny lehilahy manambady lehilahy, na ny vehivavy manambady vehivavy, efa miseho vahoaka izy ankehitriny. Ary koa ny mpitantara fa tsy tany aho tamin'ny Valomarsa, tany Mahajanga, dia nilahatra ny vehivavy marobe tamin'ny andron'ny Valomarsa miaraka amin'ny famantarana ny hoe fikambanana vehivavy everenaniny. Fa namarina ny filaharana hoy ny mpitantara dia fikambanana ny lehilahy tonga saina ny vehivavy. Ary mihoatra ny 300 izy ireo. Noho ny tsy fahaizana mandray sy mampiasa ny atao hoe zon'olombelona, dia iny fa feno fahasasaina ka manapa-kevitra hifanambady ny lehilahy samy lehilahy na ny vehivavy samy vehivavy. Fandikana mazava ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fametrahana fitsipika lalàna samihafa, hitakiana zo samihafa, ka tsy maso na ny fiarahamonina na ny maha-izy azy ilay olona ary mitondra ny fahaverezana mandrakizay. Hoy ny anankiray mahay milaza azy, raha ny fiazakazaky ny rivotra amin'izao fotoan'izao no jerena, raha afaka 50 taona dia tsy hisy hiteraka intsony. Ka raha samy mifanezaka hifanambady ato moa ny lehilahy sy ny lehilahy ary ny vehivavy sy ny vehivavy, iza tsoa tokoa no hiteraka eo. Amin'izao fotoan'izao aloha nendrizay niteraka maro, atsangan'izay tsy niteraka satria lehilahy nanambady lehilahy na ny vehivavy nanambady vehivavy. Fa inona tsoa no atsanganao raha totsy rehefa tsisy hiteraka tsoa. Sy takaky ny sain'ny olona ny famotehany ny tenany, sy takaky ny sain'ny olona ny famotehany ny fiarahamonina, sy takaky ny sain'ny olona ny fanoherana ny vatana n'Andriamanitra. Ireny rehetrareny dia lazain'ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo amin'ny tsy fahombiazany misesy mpanolotra ny lalàna. Amin'ny tsy fahombiazany ny lalàna ahatonga ny olona hahita sitraka amin'Andriamanitra. Fa ny mifamaly amin'izany ry hava dia Jesosy mpanome ny fahatanterahany lalàna. Ao amin'ny Jesosy dia ny vokatry ny fahatanterahany lalàna nentiny tao amin'ny tenany. Vakitsika tamin'ny famakiana ny epistily masina teo zany, nivoaka teny ivelany toby izy, ary nentina tamin'ny rany ny fahotany mpanota rehetra, ary nentina tamin'ny rany ny faminona ny fitakiany lalàna rehetra, ary ny vokatry ny
fahafenoany lalàna, vokatry ny fahatanterahany lalàna arak'izay ny ainan'i Jesosy azy sy anoloran'i Jesosy azy ho anao no andraisanao ny fahasoavana. Io ny zavatra lehibe adidin'izay rehetra notolorana famelan-kely na zay ambara amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra toriana amin'ity pilipitra masina ity izao, na zay atolotra somena amin'ny alalan'ny sakramentany batisa, na zay atolotra somena amin'ny alalan'ny sakramentany fanasany tompo, na zay atolotra somena amin'ny alalan'ny fehikekeloka manokana sy anambarana famelan-keloka manokana koa amin'ny confessionna sy absolutionna manokana. Amin'izany rehetra izany dia atolotry Jesosy ianao ny vokatry ny fahatanterahany ny lalàna, ka na dia hita miariary aza ny tsy fambiazanao, ny tsy fahatanterahanao, ny tsy fahamarinanao, na ara-pisaina, na ara-pitenena, na amin'ny asa izay atao, indro Jesosy milaza manao sy mahavita famelana ny heloka rehetra. Ny Malagasy sy mbola nidira ny filazantsara dia manana izao fisainana izao: ny tsiny tsy avy tsy marary. Ny antikanan'io dia hoe raha misy zavatra ratsy mitranga aminao na aretina na fahafatesana, misy heloka vita zay hoany. Fa amin'izay anambarana sy anolorana izany famelan-keloka izany ho anao, na zay nanotanao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, dia samy avelan'i Jesosy avokoa. Aza mirehareha fa nahazo taona vaovao ka ilaza hoe dia mba ireto sy reto ny tsara vitako teo anatrenao Andriamanitra, dia mba nahazo tombonandro iray aza. Fa araka ny habeny ratsy vitanao mihitsy no nanondrany Jesosy heloka taminao sy nanondrany Jesosy fo taminao sy amelany ny heloka rehetra, ka hitondrany ianao nyty andro feno fahasoavana anio ity. Tena mpamindra fo sy mpamela heloka Jesosy. Raha mikely aina fatratra, mikatsaka ny sosiny tsara ho an'ny fiainan'ny olona amin'ny fanatatana ny lalàna ka ny tsy nahita, dia tolorana sy omena famelan-keloka, faminram-po. Fa izao no dikan'izany, izao no hevitra izany: ianao izay navelan'i Jesosy heloka, ianao izay nanondrany Jesosy fo, ianao izay omeny Jesosy tombonandro, aoka hitombo amin'ny fahasoavana. Aoka hitombo amin'izany nandraisana ny famelan-keloka izany. Ka tsy hanao valiteny atalatala tahaka ilay hatsika na reko vao tsy ela. Hoy ny mompera anankiray miresaka ny mpianatra anankiray: inona no tokony hataonao ry zanako mba hamelana ny helokao? Dia hoy ny anankiray: midebaka mompera,
dia hoy ny anankiray, hanota mopera. Tsy azoko ny hevitra ao ry zanako no mopera. Dia hoy izy, ka tsy misy heloka avela amin'i Jesosy raha tsy mandeha manota iray aho e. Aza ho isan'izay manararaotra ny fahasoavan'Andriamanitra handehananao hanara-po amin'ny ota. Fa izay anomezana anao izao fahasoavana izao, andraisanao famelan-keloka amin'ny taona vaovao, handehananao voavela heloka amin'ny taona 2024, dia ny velaran'ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao isanandro. Ny olona sasany dia miezaka hanao tsara hono mba hakasitrahan'Andriamanitra, satria metehitra amin'ny lalàna mosesy izy. Fa ianao izay miankina amin'ny fahasoavan'i Jesosy kosa, tandrovy mihoatra ny anak'Andriamasina, hajao mihoatra ny volafotsy sy ny volamena, ny fanomezana izay nomenanao, ka aza mitona, ka aza simbaina, ka aza ravana. Tena tsy nanasaka anao fa nanoloran'i Jesosy ny tenany sy ny rano no nividianany ianao, ka aza atao varomora ny famelan-keloka izay omena sy atolotra anao anio, izay lazana aminao hoe fahasoavana anampy fahasoavana. Ry fiangonana malala, ny fahavelomantsika amin'ny fisaorana n'Andriamanitra namela elo, ny fisaorana n'Andriamanitra manome tombonandro, dia ny fisehoantsika amin'ny fisainana, amin'ny fiteny ary amin'ny asa ilaza mazava fa tena nandray sy nahazo famelan-keloka ka miaina lavitra ny ota, mifady ny ota, tsy miaraka amin'ny devoly fa naman'i Jesosy, velona ao amin'i Jesosy, mamakivaky ny taona 2020. Tsy mitady isika na mangataka endrika lalàna na inona hiampangatsika ny amin'ny ota isanandro, fa misaotra n'Andriamanitra isika manome ny teniny mitarika atsika ho velona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isanandro. Ka na izanaiza na rovina ahitany olona anao ary ahitany Jesosy ianao koa, dia ahitany ianao ho lehilahy sy vehivavy, ankizy sy tanora velona amin'ny famelan-keloka izay natolotra azy, ka tsy miray petsapetsa amin'ny devoly. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sanaka ary fanamasina izay hatramin'ny taloha indrindra ako mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.